mitoetra kosa ny ady ataon'ny fanjakana amin'ny valanaretina pesta omaly talata dia ny boriboritany voalohany no tohanany faritra Analamanga fitaovana ahafana indrindra manadio ny isam-pokotany. Vola Ravoafy sy Tsirakotorson no mitatitra ny vaovao. Manamafy ny hetsika fedina amin'ny aretina pesta ny faritra Analamanga. Omaly dia ny boriboritany voalohany no nitondran'ny ny faritra fanohanana ara-pitaovana ahafahana miatrika ny fanadiovana isam-pokotany. Teny anaty azo isotro no nilalondorana izany tamin'ny lehibe ny distrika voalohany. Reto isaky ny fokotany kifafa telo isaky ny fokotany misy ihany koa ny angady efatra dia misy ny râteau misy ny fourche ao distrika Antananarivo voalohany moa zany dia efa natao ny fanadiovana faobe isan-kerinandro amin'ny fokotany efatra amby efapolo izay mandrafitra ny distrika. Izany fanadiovana faobe zany dia fanadiovana ny toeram-ponenana, ao ihany koa ny fanapahana ny loko rehetra, fanadiovana ny lakan-drano dia misy ihany koa ny fanentanana teny amin'ny fokotany eny amin'ny vakiparitra rehetra mba hanentanana ny mponina hanadio ny manandrify azy. Izany fanadiovana faobe zany moa dia natao isan-kerinandro dia fiatrehana amin'ny valanaretina pesta ary fiatrehana ihany koa amin'ny taom-pahavaratra vita amin'ny folo sy roa arivo, valopolo sy roa arivo. Atao sistematika isan-kerinandro ny fanadiovana faobe. Raha ny zava-misy eny amin'ny faritrivy eto Andrenivohitra amin'izao fotoan'izao dia efa manomboka miakatra ny rano taoriany sy ny rotsakorana ny sesy. Ny fahatsetsena ny lakan-drano no anisan'ny antony nanentana ny rehetra ary ny olona ifotony hanadio ny manodidina ahafahana miady amin'ny valanaretina pesta ny lehibe ny faritra Analamanga nandritra ny fandalovany teny anaty azo isotry boriboritany voalohany.